Sy voazao akory fa efa andro maromaro zay sady efa fanao mahazatra raha teo ny fanadiovana sy ny famendrahana fanafody amin'ny taxi be sy ny taxi ataon'ny commune Antananarivo renivohitra. Avy hatrany dia manazava ny taleny ny fitaterana sy ny fivezivezena an-tanan-dehibe eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Landy Ravelson. Araky ny sary izay hitantsika etona dia tsy mikely soroka ny commune Antananarivo renivohitra izay tarihan'ny ben'ny tanàna manatanteraka ny asa fanadiovana amin'ireo taxi be sy taxia eto Antananarivo. Amin'izao trangana-retina misy zao eto Antananarivo dia manao fanadiovana izay ao amin'ny direction miaraka amin'ny BMH sy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ihany koa manisy DDT amin'ny velany sy anatin'ny taxi be tsirairay. Efa maro no efa vita nanomboka teo Analakely ary nifindra nakeny Anosy-be nakeny Katso nakao Mozolé Andrainarivo ary ny omaly dia teny amin'ny terminusny 194 teny Alasora sy ny 192 teo Ambomanambola. Androany indray dia nanao voamaraina ny teny Analamahintsy Carrière dia avy eo amin'toy eto Mahamasina amin'ny ligne 184. Izany no atao dia ho fanamafisana ny fandrarahana fanafody amin'ny ady amin'ny aretina indrindra fa ny peste. Marihana fa isaky ny efa-bolana izy ireo dia efa asiantsika commune fanafody any amin'ny contre visite fa noho izao trangan-javatra izao dia mafisina hatrany ny fandrarahana fanafody ho amin'izy ireo. Tiana marihana etona fa izao fiarah-miasa izao dia akasitrahana indrindra ho an'ny mpiara-miasa ato amin'ny commune fa indrindra ihany koa ireo président coopérative izay miara-miasa tanteraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Fisarana lehibe no atolotra ho an'ny commune urbaine Antananarivo no fiarah-miasa aminay mpitatitra eto Antananarivo renivohitra noho ny fitsonjovana ny fahasalaman'ny ireo mpitatitra ireo sy ny mpandeha dia nandraraka fanafody izy ireo androany miaraka tamin'ny BMH koa manentana an'izay olona rehetrarehetra mbola tsy nandraraka zany mba hiara-iasa amin'izy ireo fa mahafinaritra le fiara-miasa androany.